Mbola eo mpanao fanadila marsha amin'ny automne ny tenako ka dia manararaotra ny tafatafa amintsika mpiray tanindrazana amin'izao situation mamaivay any amin'ny tanindrazantsika Madagasikara izany. Ny resantsika an'io zany dia momba ny atao hoe sentiment d'appartenance. Efa niresako teto ity lahateny ity fa mbola averiko ihany izany mba ampahafantarana sy amoazana ny saintsika malagasy ny amin'ny hoe misy zavatra ange, misy toe-tsaina tokony hananana ao anatin'ny atao hoe fampandrosoana ny tany iray, ny tanindrazana dia tsy maintsy manana n'izay atao hoe sentiment d'appartenance izay ny olona izay mipetraka ao amin'ny tany iray. Ny sentiment d'appartenance dia ilay karazana fihetseham-po ananan'ny olona iray izany amin'ny tany niaviany ohatra. Tsy voatery ho tany niaviana ihany fa ohatra hoe anatina fikambanana na anatina foto-kevitra iray dia mahatsapa zany ny olona iray fa hoe tompony ilay zavatra izay anaovany karazana investissement anga zany no azoko ilazana anazy. Investissement ara-toe-panahy, izany hoe manome ny heriny sy ny tanjany sy ny fitiavany rehetra izany ny olona iray amin'ny zavatra eritreretiny fa azy ary eritreretiny fa any no hiafarany. Ny zava-misy nefa zany ao Madagasikara dia ohatra tsy tena manana n'izay sentiment d'appartenance izay amin'ny tanindrazana izany ny malagasy, na nataontsika ara zany hoe ny mpitondra fanjakana, ny elita ohatra tsy dia manana n'izay hoe aiza moa zany no omeko ny angovo tsara indrindra ato amiko, ny talentako, ny fahaizako, iza zany no omeko an'izay karazan-javatra izay mba holovain'ny taranaka faramandimby any aoriana ny zavatra izay napetrako teto amin'ny tany iray na ny tantara na ny zava-bita izany. Tsy dia misy izay zavatra izay ao Madagasikara ary tena mbola antony mahatonga ny tsy fampandrosoana ao amin'ny tanitsika izany zavatra izany. Satria raha ohatra ka mieritreritra zany isika fa tompon'ny tanindrazantsika, tsy tokony hisy ange izao zavatra rehetrarehetra izao ny famoriporetana ny vahoaka, ny famelana azy ahantra, fadiran'ovana, tsy fanomezana azy rano sy ny jiro, tsy fanomezana azy ny fiainana mba tokony hositrahany ny besoins fondamentaux izany dia ny hoe mba manana ny farim-piainana mba sahala amin'ny olombelona rehetrarehetra, afaka mampiana-jaza ny mpiray tanindrazana rehetrarehetra, afaka mandeha amin'ny hôpitaly, afaka miakanjo tsara, afaka mipetraka amin'ny trano ohatry ny olombelona rehetrarehetra, migioka ny izany atao hoe fandriam-pahalemana izany, afaka mandehandeha tsara amin'ny alina, manao karazana hoe tourisme izany ao amin'ny mpilaminana ny touriste zany nge dia ataontsika hoe besoins fondamentaux izay tokony hisitrahan'ny vahoaka
raha ohatra ka manana ny atao hoe sentiment d'appartenance izany a ny mpitondra fanjakana fa hatramin'izay ange dia toa tsy mitombotombona ao Madagasikara izany a ny appartenance n'ilay mpitondra. Tena mahagaga efa 2025 kanefa dia mbola mieritreritra fa aty ampitan'ny ranomasina no avenira izay eritreretin'ny mpitondra fanjakana izany a. Angamba andeha hisotriany rahatrizay. Ny mahagaga nefa dia mandositra aty daholo ny mpitondra fanjakana rehefa avy nanao ny tsy nety tao an-tanindrazana, afaka kelikely indray izy miverina. Ahoana re izany e? Aiza zany ilay sentiment d'appartenance? Aiza zany no eritreretiny fa hoe taniny zany ary hafarany? Somary mahagagagaga ihany ilay hoe eritreritra zany amina toe-javatra ohatran'izay, nefa ataontsika hoe elita izany hoe mpitondra fanjakana izany olona mahatakatra zavatra ambony. Aiza zany ilay hoe aiza ny tena fototsy ny olana zany amin'ity hoe sentiment d'appartenance ity? Voalohany indrindra aloha zany dia hoe tsy nasitrika tao anatin'ny saintsika malagasy hatramin'ny nahakely atsika. Tsy nasitrika tany am-pianarana izany, tsy nampianarina tany am-pianarana ka tsy ny mpanjanaka mihitsy no andeha hampianatra anao ny atao hoe sentiment d'appartenance. Tompoko lahy sy tompoko vavy, sentiment d'appartenance ny fieritreretana fa hoe ity zao ity université ity dia atsika ty, tokony ho kojaina zany izy ty ny elita rehetrarehetra ny hivoaka avy ato ny manam-pahaizana zava-doza ny zavatra hita tamin'ny TV5 Monde naneo ny zava-misy tao amin'ny résidence ny mpianatra tao amin'ny polytechnique tao Votovorona. Loza ao anatin'ny cabinet iray dia ankizy 90 zany no misitraka cabinet iray ary dia nasehony teo tsara ny halotony cabinet ny future elita ny Madagasikara. Elita ane zany olona mivoaka ny polytechnique zany, tompoko lahy sy tompoko vavy. Nasehony teo daholo ny lakozia, nasehony teo ny superposé izay atorian'ny mpianatra ao anatin'ny chambre iray zany misy mpianatra 4 dia matory amin'ny superposé izay nazavain'ilay mpianatra fa izy ireo ihany no mividy an'ilay superposé. Dia ao ihany koa zany izy no mahandro, dia nasehony teo ny mpianatra izay mahandro ravim-bomanga. Zava-doza, mila mihinana tsara nge mba hanana ny saina maranitra ao anatin'ny vatana salama no misy ny saina matsilo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mba tokony hojerentsika kaiky izany zavatra rehetrarehetra izany raha ohatra ka misy ny atao hoe sentiment d'appartenance. Atsika ny harena-kibon'ny tany, tsy ahondranondrana fa tany hampanakarena ny tany hafa, hampanakarena olombitsy izany ny harena-kibon'ny tany. Ny harena rehetra izay misy ao Madagasikara dia atsika daholo io, any malagasy io. Fa amin'izao fotoana izao moa zany efa misy hirahira hoe tsy any malagasy tsony ny Madagasikara. Efa misy malagasy sahy miteny zavatra ohatran'izany hoe tsy anareo tsony nge Madagasikara ary ny tany dia any fanjakana. Ahoana re izany izany hoe efa tsy malaza tsony zany ilay fitenenana hoe tanindrazana, efa tsy malaza itsony zany ilay hoe tanindrazandrianina ery, tanindrazandrianina ery, fa efa hoe any fanjakana izany. Dia ny fanjakana zany afaka mivarotra azy amin'ny vahiny sy amin'izay itiavany handrobana azy satria ny fanjakana. Aiza re tsika izany jereo akaiky daholo ny momba n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny lalana atsika io, ny fambolena
ny fiompiana, any Tatsaha. Ireo Tatsaha ireo no mamelona atsika ireo Tatsaha ireo fa zanirana dahalo andeha hamono azy. Zava-doso zany zavatra zany, tompoko lahy sy tompoko vavy. Jereo akaiky. Azanirana dahalo mitapy-adina fa ireo no mamelona atsika. Ny voankazo sy ny legioma dia ny Tatsaha no mamokatra azy. Ary rehefa mihavitsy ane ireo dia izay no mahatonga ny hoe efa tsy ampy sakafo intsony ny mpiray tanindrazana rehetra, fa itony sakafo ambifotsy fatapatatra avy any Chine sy avy any Inde itony zany no sesefan'ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Efa tsy fantatra intsony ny resaka botulisme sy ny sisa fanampizinana ara-sakafo hoe izay mamono ny tanora sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, ny karazana intoxication. Jereo akaiky zany zavatra zany, tsy misy afa sy ny legioma sy ny voankazo. Ireo zany no tena bazin'ny hoe sakafo ara-pahasalamana izany. Fa dia ny mpanan-karena no mihinana ny fruits sy ny legioma satria lafo ireo aty. Fa ny amintsika ny luxe indray no atao hoe ny sakafo ambifotsy sy ny sisa. Jereo akaiky dia miandrona, mihabesaka ny hypertension artérielle sy ny cancer sy ny resaka diabeta, ny dépression nerveuse satria ilay sakafo efa tsy ilay sakafo natoraly intsony, efa ny Tatsaha efa tsy mazoto mamokatra intsony ary tsy misy koa ny lalana izay amoahany ny vokatra. Dia miakatra any an-drenivohitra ny Tatsaha izany dia hanao dahalo any an-drenivohitra, manao mpandroba, matory any amin'ny tunnel. Atsika nefa ireo Tatsaha ireo tsy afaka hiteny mihitsy tsika izany fa hoe inona koa izay tambanivohitra, sisy andrarahiako an'izany. Izaho ty efa tafita. Evero, jereo akaiky fa atsika ireo Tatsaha ireo. Atsika ny ranomasina izay efa ny Sinoa sy ny Japonais no mitrandraka ny arena ao an-dranomasina amin'izao fotoana izao. Kanefa ireo olona ireo dia tsy manana an'izany sentiment d'appartenance izany ao Madagasikara, fa ny handray sy ny handroba ny harena izay no tena dian'ny ireo vahiny ao amintsika, tompoko lahy sy tompoko vavy. Firy tao maty ny karana no nipetraka tamin'izany Madagasikara izany, de génération en génération. Manana ny sentiment d'appartenance ao amin'ny malagasy ve izy? Malagasy izy rehefa hisesitra ny arenanao. Fa hatramin'izao ange izy mbola mifanambady entre an'izy rehetra. Fa ny tovovavy malagasy adaladalainy fotsiny hiterahany. Eritreretra zany zavatra zany, tsy manana sentiment d'appartenance ao izy. Aiza rentsika zany ry malagasy Matovy vonovonoana ny vahoaka malagasy izay mitaraina fanoana, mitaky jiro, mitaky rano, mitaky ny fiainana mba tsaratsara kokoa. Dia tsy anao zany ilay vahoaka. Tsy anao. Satria ny ankabeazan'ny mpitondra fanjakana dia manana nationalité frantsay. Ka rehefa avy mandromba ny Madagasikara izy dia hody any aminy any Fransa. Aiza rentsika aiza ry malagasy jereo akaiky ny momba n'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria tena mahamenatra hoe 2025 ny elita ao amin'ny tany iray mbola tsy manana an'izany sentiment d'appartenance izany. Aiza rentsika misy tompony daholo io tany rehetra io. Na ny eto mody miteny aminao izy fa ianao dia québécoise, ianao dia canadienne. Va ao ambadika ao misy tompony
Kanada misy tompony zany. Mody fitapitahany ianao fa frantsay daholo tsika zao. Zay manana nationalité frantsay rehetra dia misitraka ny avantage rehetra eto fa frantsay tsika tsisy fanavakavahany zany. Misy tompony la Fransa tompoko. Misy tompony ny Chine. Ka ny tsika malagasy dia sy misy mitonona ho tompony tsony amin'izao fotoana izao. Raha ny hoe foko aloha zany no resantsika, izay hoe tsy dia tian'ny malagasy loatra mantsy izany ny miresaka an'izany foko izany, kanefa dia eritreretiko fa isany tsy mampandroso ny tsy fahasahiana miteny zavatra ohatran'izany. Ny foko ao Madagasikara izay hoe mba manana n'izay sentiment d'appartenance izay ary dia hiderako azy dia ny foko merina. Isika avy any amin'ny faritra izany mila mieritreritra isika amin'izay resaka sentiment d'appartenance izay, satria dia tsipitsipazan'olona potomofo fotsiny dia efa mamadika ny faritra ny aviantsika isika. Eritrereto ry zanaky ny faritra, mena plasy kely mamirapiratra kely eo izay efa misy ny manana ny pouvoir analanao teo nampiditra anao eo, dia faly isika mandray an'izay plasy izay tsy mba mieritreritra akory zany ny hoe hampandroso ny tany izay niavianao ary mijery hoe inona ny hetaheta-pon'ny vahoaka avy any amin'ny faritra izay niavianao. Kanefa dia rehefa maty ianao dia entina makany amin'ny tany niavianao ihany ange. Ireo mpiray tanindrazana aminao ireo ihany izay tsy nijerevanao ny etaetany sy ny zavatra mba tadiaviny, ireo ihany no andehandevina anao. Eritrereto izany zavatra rehetrarehetra izany fa miainga amin'ny zavatra atao hoe madinika ane izany hoe sentiment d'appartenance izany. Madinika ny fieritreretana an'izany terme izany fa terme goavana dia goavana izany ary lakilen'ny fampandrosoana. Aiza retsika aiza ka tsy misy mihitsy fakalana hoe ny foko avy aiza na ny foko avy aiza, fa jereo ny mombanao, ny territoiranao no jereo arovy ny territoiranao, fa tsy fahotana ny miaro ny taniny, tsy fahotana ny miaro ny tanindrazany. Satria amin'izao fotoana izao mantsy izany dia ohatrany helohina na amin'ny fomba mivatana na amin'ny fomba kolaka izany izay hoe mba olona miaro ny taniny izay. Mampalahelo tena mampalahelo hoe ny elita ve zany tena tsy mbola manana mihitsy zany vision lavitra zany ny momba ny taniny. Mahagaga kanefa rehefa maty zany ianao dia ny olona no misahirana mitondra anao any tanindrazana, ianao izay hoe ny fonao sy ny sainao ray manontolo nentinao nanompo ny tanin'olon-kafa. Jereo akaiky izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka fiteniko eto foana ny hoe rahovina no tonga ny Moïse ao Madagasikara. Efa hoatsyhoatsy ve ny Moïse no tonga hanavitra ny Madagasikara, satria tena mbola olona izay irahan'ny vahiny, tompon-tany irahan'ny vahiny amin'izao fotoana izao zany no majakazaka ao amin'ny mpiray tanindrazana aminy. Nisy ny tantaran'izany Cléopatre zany reine d'Égypte tamin'izany andro izany izay nolazaina momba azy takatsy takary vehivavy rasy fitondran-tena, fa Cléopatre tompokilazy tompoko vavy dia niaro hatramin'ny farany ny taniny. Na dia tao ara izy hoe niaraka tamin'izany Jules César izany, emperora romain tamin'izany fotoana izany nanjanaka any Égypte izany, fa
miaro ny tany ary tsy nanaiky lembenany zany fa leo ny namono tena toy izay hoe andeha ho azo babo zany ho azo babo ho andevozon'ny Romain. Aizany Cléopatra tsika tao mivarotra tany-draza andreo Cléopatra maromaro ao reo varotra tany-drazana manao an'izay ampanakarena ny tany hafa ny tany Jules César mitondra ny harenam-pirenena any manome manondraka cocaïne ny zaza malagasy ny mpiray tany-drazana aminy mamono ny mpiray tany-drazana aminy. Aiza re tsika izany mbola tsy masaka raha-potikevitra mifoaza ry malagasy mifoaza rehefa tsy hipoitra amin'izao ny Moïse izay amonjy ny tany malagasy dia ho andevo mandrakizay Madagasikara. Eritrereto mifoaza ry malagasy.